Zoma fa folony volana mars fito amby folo amby roa arivo manaritra ny arabandray toko lasy toboko vavy ary de falitafaraka aminao zay eto anatin'ity fampalalam-baovao faharoa fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra matv ity taky ny mazatra sainy ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany mbola nazahoana akony ny fandalovan'ny rivodoza enao izay tena nandrava tokoa raha ho an'ny tetondreny vohitra teo ihany koa ny tany amin'ny faritra sasany tany ny fianaky ny tsy fandripalemana any amin'ny tapany avaratry ny nosy any indrindra ny alatra navan'ny maintso ho an'ny ao tananan'ny mahajanga ao zany de mahazo vahany zany indrindra ihany koa ny fitsaram-bahoaka ny lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana ny fametrahana fotodrafitrasa vaovao anatin'ity tontolon'ny fahasalamana ity de nazahoana akony ihany koa araka nefa nambara teo de asaina ampanajana zany ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao amin'ny akapeny de nidina ny avon'ny rano raha ho an'ny renirano toa ny kopa sisony ary mamba na izany aza nefa de mbola avy ihany izy io tsy toy ny mahazatra atsika mbola ao anatin'ny loza mitatao zany ny lemaka Antananarivo am'izao fotoana izao. Mijanona fanarana mena zany hoe loza mitatao ny lemaka Antananarivo izay lovan'ny kopa sisony ary mamba araka ny filazana navoaka ny apipa mbola ambony sy ny avy ny ranona dia efa nidina tamin'ny toerana sasany raha oharina tamin'ny maly ny kopa ohatra dia roa faingo 12 metatra ny avy ny kopa eo amin'ny maridrefina ny 3 mita ny maraina teo tokony tamin'ny 10 ora raha tokana tratra roa faingo 7 zany ny maly tamin'ny ora ihany mihoatra ny 3 faingo 10 izay rehefa fanarana mena ny avy ny kopa eo amin'ny maridrefina ny 100 ary tamin'ny 10 ora maraina teo satria dia tafakatra 3 faingo 7 metatra zany raha toka roa faingo 4 metatra ao maly 7 marsa tamin'ny 10 ora maraina mikasika ny renirano sisony mahatratra 2 faingo 7 metatra ny avy ny maridrefina Andramasina tamin'ny 10 ora maraina teo nidina 8 faingo 13 metatra ny rano teo anatin'ny 4 ora ary mbola hidina mandritra 12 ora manaraka 3 faingo 15 metatra ny avy ny sisony amin'ny maridrefina Pitatafika nidina 8 faingo 30 metatra ny rano teo anatin'ny 4 ora ary mbola hidina mandritra 12 ora manaraka asangy mipetraka hatrany loza mitatao ireo faritra lelovan'ny renirano sisony ao anatin'izany Pitatafika ambavaty tokana Fianarantsoa Itosy Ambotrimanjaka ho an'ny renirano mamba amin'ny maridrefina Ambodro dia 9 faingo 12 metatra ny avy ny renirano ity tamin'ny 10 ora ary mbola hidina 9 faingo 7 metatra zany tamin'ny 2 ora folakandro teo araka ny filazan'ny apipa.